Amporisihana ny tanja ambolo vary no atao lara-pahamehana satria dia akora fototra ho antsika eto Madagasikara mahafoty sakafo azy ny vary. Misy ary ny fampiasana andrana ilay tetikasa iray antsointsika hoe vary hybride paikady izay heverina fa hitondra soa eo amin'ny tontolon'ny fambolem-bary ity hetsika iray ity. Tato-baovao. Ny fanatsarana ny tapamokarany malagasy ahafahana mametraka ny fahaleovan-tena ara-tsakafo io no imasoan'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana ankehitriny raha manatanteraka ny drafim-pampandrosoana etin'ny filoham-pirenena Ery Mampianina. Eo amin'ny sehatry ny famokaram-bary dia ho tanterana raha-pitso eny Avoloha ny andrana amin'ny fampiasana ny vary hybride, karazam-bary izay ahafahana mahazo vokatra 7 ka hatramin'ny 9 taonina isaky ny hektara. Raha nambaran'ny minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Rivo Rakotovao dia ahafahan'ny Madagasikara miampita amin'ny fahaleovan-tena ara-bary izany. Paikady izay vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny sinoa. Fa raha tonga 4 taonina nefa mijanona amin'izao ihany ilay izy. Zay ny idéal. Fa ny tena izy zany dia izay anakory miaraka izay. Sady ny lehibe ny midadasika ny tanitsika mipetra-potsiny no miakatra ny tapamokara izay tsika miexportera. Zany ilay tsena misokatra ho antsika. Zay ilay atao hoe fampandrosoana maharitra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fa tsy ilay fameno fiandrona fotsiny hoe inona no ataoko inona maninona tsy natao hatramin'izay izy fa za reny ngana fantatra zavy afantatra foana zany. Fa mila masaha eo amin'izany satria raha ianao zao amin'olona ambanivohitra hoe tratra nitondra-drano mahitany miresaka an'izany. Zay fotsiny resahana toy izay tsy tia ministra tia manatana anaiky mipitsonay tsy tanaiky inona no jerevany amin'izay teto. Fa ianao mampitondra fanjakana anao sady tsy manana an'izay politika izay ianao. Mba amin'izay mba misy fifaliam-po hoe afaka 5 taona tsy 9 taona efa tena mba midadasika izany fomba fambolentsika izany. Fa raha vao matahotra an'izay ilay mpitondra fa ny androany kely fotsiny ilainy izay valitena izay satria ilay olona mahatra. Eo amin'ny sehatry ny fiompiana kosa dia nanamafy ny ministra tompon'andraikitra fa miroso ny ezaka. Ny fiompiana omby no anisan'ny lehibe amin'izany. Anisan'izany ny tetikasa mikasika ny marika amin'ny omby amin'ny alalan'ny puce elektronika. Ny faritry Bonglava no atao fitaratra amin'ny fampiasana izany. Eo amin'ny fametrana ny abatoara kosa dia nanamafy ny ministra Rivo Rakotovao fa tsy maintsy apetraka ny toeram-piompiana lehibe na ny rantro izay vao mahazo manoda ny abatoara lehibe ny mpandraraha. Izany no atao dia mba ahafahana miaro ny omby malagasy tsy ho lany tamingana.